raha tiany mpitondra no hatanteraka ny fifidianana dia tokony ho tanterahany amin'ny antsipiriany ny voalaza rehetra ao anatin'ny tondrozotra. Io kosa ny pasteur Mayola raha naneho ny hevitra mahakasika an'izay fifidianana sy ny toe-dra-pirenena izay. Ny tanànany Mahitsy no nitsidihan'ny pasteur Mayola mivady sy ireo mpiara-miasa aminy io maraina io ka nandritry ny resaka fohifohy ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety no nilazany fa raha tiana ho tanterahana ny fifidianana izay efa nahemotra dia ilaina ny fanarahana amin'ny antsipiriany ny tondrozotra. Nanambara ny heviny ihany koa ny pasteur Mayola ny momba ny famotsora-keloka. Nahaka zay nge tsy misy adevitra satria le feuille de route io rehefa nosoniavina dia samy lokaloka daholo zany na ny atao hoe aty amin'ny ankolafy Ravalomanana na aty amin'ny ankolafy Ratsiraka na Zafy Albert na ny ankolafy Andry Rajoelina zany dia samy efa fa lokaloka hoe tsy maintsy arahana zay voasoratra sy vita soni ao ary ny filohan'ny Rajoelina mihitsy aza ny tena manamafy an'izay hoe zay ny soniavinao dia tsy maintsy tanterahana zany ka tsy hitako zay hitadiavana zavatra hafa indray zany hoe anoherana n'ilay zavatra efa soniavina dia manjary manataraiky zavatra fotsiny dia ny vahoaka maro anisa foana no mahita fahoriana fa rehefa hoe ny ekena ny soniavina ho tanterahana dia tokony mba samba mampilefitra n'le amposy le zay mety ho tombontsoa manokana ny tena zany fa dia le vahoaka sy le firenena ny jerevany ka izay rehefa voasoratra ao zany dia za mahita fa io raha mbola tsy misy zavatra tanteraka ao anatin'ny feuille de route io dia mbola tsisy fifidianana andeha eto na amin'ny volana juillet ka raha ohatra tsika titsika fifidianana dia tanterao daholo zay efa nisoniavina anatin'ny feuille de route io dia mandeha ny fifidianana zany. Le aloha le amnistie aloha dia io asianao fepetra tsy maintsy misy manohatra foana ataonao mena amnistie daholo izy dia tsy maintsy misy manohatra foana fa nle olona manohatra an'izay foto-kevitra lefa eo nge tsy izay no mampilamina an'lizy fa zay ampilamina an'le firenena no atao ary za raha io feuille de route nge efa fanteneny io tambola vao nanao parafy tamin'io efa hoe din'io fa raha anao soniana io nge dia retsoreto daholo ny zavatra hitranga dia izy mitranga fa io amnistie io zany tsy maintsy fahitako anazy zany tsy anaiky an'io communauté internationale raha tsy omena daholo ny rehetrarehetra ary ny tiany communauté internationale ao atao dia raha valomanana mihitsy ny tiana omenan'io amnistie io vao andeha ilamina ny raharaha io ka lizy tsy hitako izay atahorana ny mezana amnistie ny valomanana sy ireo mpanao politika rehetra regny rehefa mezana ny atahoran'ny olona mako izy mbola tavaverina fitondrana filora valomanana zay ny atahoran'ny fitondrana misy amin'izao fotoana zao za efa nteny ara-paminaniana ny filora Tsiraka ny filo Zafy ny filora valomanana ny filohan'ny Rajoelina reo faminaniana na tongavan'ireo eo donc reo zany tsy miverina amin'ny fitondrana tsony amin'izao tetezamita zao raha ny faminaniana zany nampatonga ny hoe filohan'ny Rajoelina tsy latsaka ny filora valomanana tsy latsaka satria faminaniana ny diran'ireo tao dia faminaniana no laza fa tsy tafaverina amin'ny fitondrana reo intsony reo olona ireo. Nandritro fotoana maraina io no nionan'ny pasteur Mayola mivady tamin'ireo mpino sy mpombazy tao amin'ny tanànany Mahitsy ity ka nisy ny fotoam-pivavahana lehibe izay no tanterahany ity tanàna ity moa izay misy fiangonana apokalipsy 12. Isy ihany koa ny fananganana fiangonana apokalipsy lehibe any an-toerana amin'ity taona ity izay mirefy 20 metatra ny sakany ary 40 metatra ny lavany. Nanamafy hatrany moa ny pasteur Mayola fa ity taona ity dia manatantara ho an'ny vahoaka malagasy sy ny fiangonana apokalipsy satria dia amin'ity taona 13 ity no atanterahany faminaniana izay nomen'Andriamanitra azy 13 taona lasa zay fa izy no ho lasa filoham-pirenena. Vonona ihany koa ny pasteur Mayola iara-iasa amin'ireo ity tanindrazana rehetra na kristiana izy na silamo na mpandala ny fomban-drazana na inona finoana misy azy.